miarahaba raha vo izao mihitsy isika vo hitendry gitara basy dia ity teknika anankiray ity no tsara fezintsika voalohany indrindra. Inona izay? Position doigté. Iny no mampiavaka anazy amin'ny gitara akoustique. Ny gitara akoustique sy ny gitara solo mitovy ihany principe ianarana anazy, fa ny gitara basy ankoatran'ireo dia ity doigté ity no tsara fehezina. Voalohany indrindra doigté position 1. Raha ohatra ka 5 cordes gitara basy ampiasaintsika dia misafidy an'ilay tonalité aloha tsika. Ao anatin'ny 12 notes misy do ré mi fa sol la si do dièse fa dièse mi bémol si bémol la bémol. Zay no hoentina ampiasaina asiana gamme diatonika dia ampanaovina an'ilay doigté position 1. Ohatrany ahoana zay? Doigté position 1 ohatra misafidy note tsika ataontsika hoe position eto amin'ny 7e case 3e corde. Ito zao mi bémol, ity zao mi ty mi bémol, ito ny octave. Eo tsika manao an'ilay gamme diatonika ny mi bémol. Mi bémol zany tonalité. Eo tsika manao gamme diatonika plus un ton. Mi miakatra le feo. Deuxième note zany, première note tonalité, deuxième note pam pam, mi miakatra le feo plus un ton midina atao amin'ny case 5e case deuxième corde. Ny tanana zany basenao anaty 4 case ohatran'izao. Rehefa hita le tonalité amin'ity ratsan-tanana majeur ty dia maka place daholo reto tanana efatra reto. De miakatra un ton ohatran'izay, mi miakatra le feo demi-ton, 4e note demi-ton. 1 2 3 4. De mi miakatra le feo un ton. Miakatra le feo aty amin'ny première case, miakatra le feo. De le ratsan-tanana misy an'iny mila arahana zany teknika ny nanovako anazy igny. Eto ny annulaire mitendry aneto 7e note. Ity zao do 7e case de feo akatsika 8e case, iny le tonalité. De zay position zay roitintsika miakatra aty amin'ny 5e corde. Octave n'le tato iny ito zao ny octave ray ito ny octave basse kokoa. Zay ny teknika position doigté 2. Mivelatra be reto ratsan-tanana reto. Mila folana ny tanana. Raha mbola tsy folaka ny tananao dia mianatra tsika ny ratsan-tanana majeur sy ny akibe mila mifanandrify izy ao ambadika ao. Mipresse an'ity manche ity. Ohatran'izao. Ohatra zao zao ataoko zao. De fait les premières notes, deuxième note, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Ao anatin'izay dia mila fehezina ilay mifandimidimby foana reto. Indraindray mantsy vetivety ianao de mahay izy ny hoe mora ianarana le gitara basy. Mora ianarana tokoa le izy satria nataonao fanondro foana le mitendry de izy ianao hoe efa nahay hira de mahay zay. Tsara zay fa atsara ao kokoa le izy. Atao mifandimby tsara reto ratsan-tanana reto. Fanondro dala. Tan 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 ohatr'izay foana. Mila fehezina zay, potserina le corde. Potserina mihitsy potserina ohatran'izao, tsindrina de roitina. Avototra zany le tanana, tsy hoe avototra makaty, tsy mety zay. Rehefa mbola mitendry ohatr'izay zany ny fitendrintsika de mbola débutant zay ianao na fa maharaka hira be ary. Satria moa satria tsy position na doigté bassiste zay. Misy règle rahantsika le izy. Règle rahana de potserina le corde de roitina miakatra de amin'izay fotoana zay tokony hoe midony eto amin'le corde manaraka eto le ratsan-tanana ohatr'izao. Mila mifandimby tsara ity tanana ity. Amin'izay fotoana zay raha ohatra hoe ity foana reraka le izy sady tsy mivoaka le son qualité tadiavin'ny sofina amin'le basse. Mino fa voaraintsika zay teknika zay. Averiko ary l'exercice teo ataontsika double frappe. Eto amin'ny 4e
quatrième case dia aveo ny cinquième corde 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7. Raha vao mbola ohatra zao no mbanao anazy dia mbola mila tsaraina zany le teknika fa tsy tratra ilay vitesse raha zay dia mikorotana ilay feo. Exercice manaraka ao anatin'izay ihany ataontsika ohatra zao zay dia mifindra le note isaky ny seconde note zany hoe 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 taram tan 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 dia mitohy foana. Zay ny exercice tsika androany mazotoa mikotrana hoatinao izay lina amin'ilay cours en ligne dia aza misalasala miditra MP miresaka tsika momba n'ilay tokony atao amin'ny cours en ligne. Ny cours en ligne dia afaka miditra ianao manao inscription. Ny zavatra ataontsika dia mianatra tsika ohatra zao jerenao anazy zao ohatra zao vidéo izao dia pratiquenao le izy dia misy fanontaniana apetraka ao dia valiko le izy manao devoir ianao ampanoviko exercice ianao dia manao devoir ianao dia iny devoir iny jereko ny fomba fanaovanao azy dia ahintsiko tsaraiko dia mitohy ohatra zany hatrany hatrany. Sotra tompoko.